Ny SRI na ny voly vary maroanaka dia fomba fambolem-bary izay hitan'ny Mompera nety Antsirabe tamin'ny taona 427. Izy ity dia afaka mampitombo ny voka-bary avy roa heny na miaotra raha oharina amin'ny fambolem-bary nentin-drazana. Efa maro ny tantsaha mampiatra sy mahafehy tsara ity fomba fambolem-bary ity eto Madagasikara ary anisan'izany ny mponina eto amin'ny tanàna Antsirabe, tanàna iray ao amin'ny faritra Itany, commune Mbatomravavy. Eto amin'ity vokin-tany ity dia efa 80 isanjato mponina no mampiatra ny SRI. Hitany voatra tokoa ny fari-piainan'izy ireo hatramin'izay nanaovany SRI izay. I Jean-Claude zao dia anisan'izany olona izany. Nanaovana ny voly vary maranaka teto amin'ny tanàna Antsirabe zany dia efa taona zay. Nefa nampiatra zany dia nahafantatra fa tena nahazahoana vokatra avy roa heny mihitsy noho ny vokatra teo aloha zany no fanaovana voly vary maranaka. Ary na teo amin'ny hoe resaka fandaniana ary zany dia mihena kokoa zany ny fandaniana rehetra raha atao ny poty rehetrarehetra ao anatin'ilay izy. Ny lazako an'izay zany raha manao voly vary tsotra ianao mbola mikarakara tany-ketra, miosy tany-ketra, manisy zezika sy masom-boly zany ankoatran'izay mety ho 4 daba na 5 daba ao anatin'ny fanaovana voly vary maranaka nefa atsasakadiny natin'iray dia vita ny fanomanana ny tany-ketra. Ankoatr'izay koa ny masom-boly izay ampiasaina zany raha tokony hoe andany 5 daba ianao na tahak'izany ray kapoaka na 2 kapoaka dia efa mahavita azy. Torak'izany koa Madame Jeanne izay natsapa fa na dia misy azy ny fiofana ilaina oharina fambolem-bary nentin-drazana dia misy vokany tokoa ny fanaovana SRI. Nahalana ny voly vary maranaka dia tonga teto zany nisy mpampiofana zany tonga teto aminay. Nampiofana anay dia lina tamin'ilay izy dia nampiatra le izy zany dia naomby ny vokatra dia nitohizana hatrany zany le fambolem-bary. Afaka mividy zavatra ilainy zany ny tao hatrany satria efa mba mihena le fividanana ny vary zany. I Madame Berthe dia natsapa indray fa noho ny SRI dia betsaka tokoa ny voka-tsoa azony. Ny tombontsoa azoko tamin'ny SRI hatramin'izay naovana SRI zany ny fanakaramana olona tsy dia misy tsony. Ny vokatra niakatra fa mba mitombo tsara ara-dalàna. Ny vary afafa tsy ohatry misy ataona tsony fa kely. Ny ankizy ary zany zao efa mba mianatra ara-dalàna fa mba misy any amin'ny ambaratonga lycée sy fa tamin'ny mbola anina moa zany dia tonga dia fa hoe eto amin'ny FEP dia efa ajanona ny ankizy fa tsy araka. Mba tonga zany le eo amin'ny antony ara-tsakafo dia efa mba mirisika le ray aman-dreny. Ny voly vary maroanaka moa araka ny napetraky Mompera dia mila manaraka fepetra fototra 3 raha te hanome tsara ny firoboroboan'ny zanabary. Voalohany, ny fanetsana ketsa tanora izay mampiena ny korotana miatra amin'ny vary noho ny fanetsana sy mampiroborobo ny fitomboan'ny zanabary. Faharoa, ny ketsa lahatokana melanelany izay manome toerana bebe kokoa ahafahan'ny zanabary mitombo tsara. Ary fahatelo, fifehezana ny fampidiran-drano izay manome rivotra iainan'ny tanimbary sy manome lanja bebe kokoa ny fitomboan'ny fakam-bary. Ny voatra hatrany moa ny fomba fambolena SRI fa ny tena ampiarin'ny tantsaha ankehitriny dia toy izao: fandrarana ny zezika organika, tainombo na kompostra mandritra ny fotoana fikarakarana ny tanimbary, fanetsana ketsa roa ravina, fanatanterahana ketsa lahatokana sy melanelana 520 ka hatramin'ny 30 cm, fanatanterahana fihavana mialoha 10 ka hatramin'ny 15 andro aorian'ny fanetsana amin'ny alalan'ny sarikileza ary heverina isaky ny 15 andro mandritra ny fotoana hitomboan'ny zanabary. Ary farany, fifehezana ho 2 ka hatramin'ny 4 cm ny hatevin'ny rano ao amin'ny tanimbary ary ritina tsindraindray. Toy izao ary ny hafatra apetraka ireo efa mampiatra ny SRI ho an'izay maniry ny hanao SRI na mbola misalasala. Fanentanana ho atao amin'ny tantsaha zany dia tsy sarotra manao voly vary maranaka fa tsotra dia tsotra zany no fanaovana azy io. Ary le velara-tany tsy afaka mitombo tsony zany amin'ny ankamaroany ny tantsaha satria nisan'ny olona mitombo dia any amin'ny fanaovana voly vary maranaka zany mahavaha an'izay olan'izay. Manentana ny olona raha mbola sy manao SRI fa misy tombontsoa betsaka mihitsy ny SRI na eto amin'ny
fikarakarana anazy tsy dia raha ohatra ianao manan-kizy mba misimisy zany dia tsy dia manan-karama olona loatra. Ny vokatra mitombo, ny afafy mihena dia manakatra sy manentana amin'ny olona tsirairay zany mba hanao SRI. Ny afatra atao amin'ilay mbola tsy mamboly vary maro anaka zany dia manentana an'izy ireo hoe izany mba hanao an'ilay izy fa misy tombontsoa be tokoa ilay fambolem-bary maro anaka. Raha mila fanazavana fanampiny ary ianao dia manantona ny groupement SRI amin'ity adresy misoratra ity.